Alleluia. Fa miarabana indray ny tena koa amin'ity zoma fa 7 volana May ity fa la mizaranao indray ny rapsodiny fambarinana amintsika izay soratalelan'Andriamanitra Pasteur Chris izay zarainantsika isan'andro. Indray izy dia mitondra lohateny hoe Jesosy no afatr'Andriamanitra. Ao amin'izao natoko voalohany 9 dia milaza tamin'ny voalohany ny teny ary ny teny tao amin'Andriamanitra ary ny teny dia Andriamanitra. Ny teny ao amin'ny soratra masina etsy ambony dia midika amin'ny teny grika hoe logos. Io no teny amin'ny ankapobeny ampiasaina ny hoe teny satria ahitana teny, hevitra, eritreritra ary afatra. Ny zava-dehibe amin'ny logos dia ny votoatin'ny afatra, toy ny hoe nandefa afatra ho anao aho, diaka izany fa nandefa ny teny ianao. Rehefa mamaky an'izao natoko voalohany ianao manomboka amin'ny 1 ka hatramin'ny 14 dia mampafantatra anao izany fa Jesosy Kristy no logosin'Andriamanitra. Afatr'Andriamanitra izy izany, ny eritreritr'Andriamanitra rehetra, ny hevitr'Andriamanitra rehetra ary ny fisainan'Andriamanitra rehetra dia finosina na voafono ao amin'i Jesosy. Izy no fanehoana ny ao am-pon'Andriamanitra, izy no mampihariniary ny ao am-pony indray. Raha tia fantatra ny hevitr'Andriamanitra ianao dia Jesosy maneho izany. Halleluia. Hoy izy ny ao amin'izao natoko voalohany 9:6 ka hatramin'ny 11 dia milaza amintsika zavatra miavaka. Izao ny voalaza ao: tao ny tena mazava izay mahazava ny olona rehetra tonga amin'izao tontolo izao. Teo amin'izao tontolo izao izy ary izy no nanaovana izao tontolo izao, nefa izao tontolo izao tsy nahalala azy. Tonga tany amin'ny azy izy fa ny azy tsy mahalala azy. Ny tenin'Andriamanitra ny afany tonga teto amin'izao tontolo izao, tonga tany amin'ny azy izy fa ny azy tsy nandray azy. Ahoana ny nahatongavany ary? Tonga tamin'ny alalan'ny mpaminany tao Mosesy izy, Samuel, Jeremia, Isaia, Ezekia sy ireo marobe tsy voatanisa, fa izao tontolo izao tsy nandray azy, tsy nandray ny teny. Hoy ny Baiboly avy eo: ary ny teny dia tonga nofo ka nonina tamintsika ary hitanay ny voninahiny dia ny voninahitry miendrika ho amin'ny lay tokana avy tamin'iray sady feno fahasoavana sy fahamarinana. Ao amin'izao natoko voalohany 14 ahitantsika an'izany tenin'Andriamanitra izany. Jereo izay nataon'Andriamanitra ny afatra tonga olona, ilay olona dia Kristy Jesosy izany. Talohany nahatongavan'i Jesosy dia nisy sasany nandray ny afatr'Andriamanitra ary niny fa indray andro hoany dia hitsangana maty izy ireo ary hanana fiainana mandrakizay. Nino Abraham, nino David, ny resaka momba izany ny mpianan'i Jesosy fantany fa ho avy ny andro ary nino izany izy ireo. Ny anjely ihany koa dia nanome afatra ho an'i Daniela, nolazainy taminy ny amin'ireo izay hitranga ho amin'ny fahitana mandrakizay sy ireo izay hoelohana mandrakizay. Ao amin'ny Daniela 12 ahitantsika an'izay tenin'Andriamanitra izany. Ny teny dia tonga nofo ka nonina tamintsika mahagaga izany. Ny feo izay reny Mosesy tao amin'ilay roimeny ny rehatra, ny teny izay nosoratany avy tamin'Andriamanitra ho an'ny zanak'Israely, ny boky mpaminany, ireo rehetra ireo dia tonga nofo avokoa ka niseho tamin'ny olona dia Jesosy no anarany. Ilay teny velona voninahitra ho an'Andriamanitra. Amen, amen. Mino fa nandray zavatra ianao tamin'ilay fampianarana teo, tena hoe mafonja tokoa satria Jesosy ilay teny azy henontsika. Ka mino fa mandray ny teny ianao, aoka izy tonga any aminao dia andray azy ianao, andray ny teny. Amin'izao fotoan'izao arany raha resy lahatra amin'izany ianao hoe Jesosy Kristy ilay teny tonga nofo ho antsika dia manana